Natomboka omaly kosa ny fampirantiana ilay milina izay manodina ny voan-kafe mbola maintso lasa voan-kafe izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro. Vokatra vaovao eto an-toerana izy io ary manampy amin'ny famokarana ny kafe sy fampiroborobo izany sehatra izany, indrindra ho an'ny sehatry ny fanondranana. Na dia somary nahitana fiainana izany famokarana ny kafe eto an-toerana dia hita sotra fa manomboka miverina tsikelikely izany raha nambaran'ireo mpandraraha vahiny izay mikirakira ny sehatra ara-tsakafo. Anisan'ireo orinasa izay miandraikitra manokana ny fampahafantarana ny milina isan-karazany momba ny tontolon'ny sakafo raha ny makadamy sy Madagasikara ka nanomboka ny alatsinainy teo araka izany dia nampahafantatra ny milina vaovao izay manodina ny voan-kafe izay mbola vao nitazana ho lasa ny voan-kafe voakarakara sy azo ampiasaina. C'est un traitement thermique, donc on utilise des hautes chaleurs pour transformer les grains de café verts en grains de café torréfiés. Et les grains torréfiés apportent l'arôme du café. Ça s'est étonnamment bien passé. Il est bien clair que tout le monde ne s'intéresse pas à la torréfaction du café. Mais plusieurs visites très intéressantes, des visites spécifiques sont passées par là. Isan'ny milina voalohany maneran-tany ary tsy manampaharoa ny milina izay manodina ny kafe na ny torréfacteur. Ny firenena Suisse moa no mamokatra ity milina ity ka ny orinasa Buller ny tompon'antoka voalohany amin'izany. Mandritra ity herinandro ity ny fampirantiana io milina vaovao io ary misokatra ho an'ireo rehetra ihany koa ny makadamy sy Madagasikara ny zoma izao manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro ary ny hariva manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 5 ora hariva.